Laozany kalakary maka sary indray fa tsy lazaina tokony lazaina. Ampy izay aloha ny vazivazy fa tonga dia hiditra amin'ny zavatra tokony ho atao isika, zavatra tokony hifampizarana dia ny hoe inona marina raha atao hoe fantasma. Manana izay karazana fientanan'ny saina izay isika rehetrarehetra vao miainga aty amin'ny eo amin'ilay miala sakana. Miala sakana aloha eo izao no lasa miakatra be ilay tanjaka ilay satria tena eo ilay manomboka lasa te olon-dehibe amin'izay ianao mbola zazakely, mbola zaza-saina. Zaza-saina fa ny vatana ngeza fa ny saina mbola tsisy. Dia inona ary izany no atao hoe fantasma e? Alaina ohatra raha mijery télé ianao dia ialana indria télé misy olona hoe milelo ohatra. Izay aloha izany no resahantsika satria resaka lelo ny ato. Dia raha ohatra ka misy olona milelo eo amin'ny télé eo dia ianao lasa manana fientanana betsaka kokoa vao mahita an'ilay izy. Iny aloha natoraly ilay tsisy maharatsy an'izany fa izany daholo ny olona rehetrarehetra. Raha mbola eto amin'ilay miala sakana izany lasa miainga be ilay tsirom-panentana ohatr'izay fa tsy misy olana ilay satria efa lalam-piainantsika olombelona izany. Rehefa manomboka miha lehibe, miha mitombo ny taona dia lasa mihena kokoa ilay izy. Fa maninona izany rehefa milelo eo dia tsy maintsy eo foana ilay ohatra ny hoe manana eritreritra izany hoe misy olona tsy maintsy hoe misy karazana fantasma foana ao anatin'ny saina. Ka io moa izany na lehilahy na vehivavy tsy maintsy ao anatin'izay foana. Fa raha ny tokony ho izy anie tsy tokony hoe hijery an'izay zavatra izay isika satria lasa eo izany raha vao be loatra ihany koa ny fijerevana an'ilay izy dia miteraka aretin-tsaina. Dia na ianao ara lasa tsy mahatoky ny tenanao hoe le tariany tsara fa ny anahy ohatrany tsy mety mihitsy ilay izy. Fa ny zavatra tsara tokony atao dia mila mianatra, mandalina, mikaroka dia mampiatra. Fa tsy hoe hijery an'iny foana akory hoe rehefa ilero izany izay dia hijery an'iny dia mety, rehefa ilero izay dia hijery an'iny dia mety. Dia manjary lasa ianao lasa menatra tsy mahavita izay zavatra tokony arakaraky ny eritreretinao. Dia tsy dia tsara loatra izany ny mijery an'ilay izy ilay milendalenda fotsiny. Tena tsy afaka milendalenda be mahita ny zavatra ito ohatran'ny mety ilay izy. Be dia be izao misy an'ilay hoe miaraka amin'ny lehilahy samy lehilahy be dia be, vehivavy miaraka amin'ny lehilahy be dia be. Ireny anie tsy tsara e, ratsy, ratsy izany. Satria tsy inona tsy maintsy misy voka-dratsiny daholo. Jerenareo tsara fa ireny olona ireny tsy ilay tena rampoly no miainga ao fa mampiasa menaka be dia be izy e. Jereo tsara fa menaka daholo ny mampalamalama zareo rehetrarehetra iny. Ary ny ankamaroan'ny olona manao an'ireny ihany koa dia tsy maintsy efa manao inona moa izany? Ohatran'ny hoe ilay lasa domelina, efa atao domelina ny vatana izay vao afaka mahavita ohatran'ireny. Tsara fotsiny hoe ianao raha ohatra ka te hankafy atao hoe lely ramose sy madama izay ihany. Izay no tsara. Raha ohatra hoe manana eritreritra an'izany tena ohatran'ny manana eritreritra be misy ohatran'ny ilay nahafinaritra be ilay olona lely tarehy ilay hitako tarehy dia iny no tena tsara. Afaka mampiatra an'iny nareo fa tsy maninona izany. Fa kosa tsy dia atao ampidirina ao anatin'ny saina loatra ilay izy fa ny maha izy anao no ataonao hoe izao no ataoko, izao no fihetsika ataoko mba mampientana anahy, izao no oroka ataoko mba hampety ilay olo tiako, miova eto izay dia mifindra ery dia izay no mahatsara an'ilay izy. Fa aza mieritreritra be an'ilay zavatra ataon'ny olona etsy sy eroa satria tsy inona manjary lasa izay ilay mpangalatahaka izany e, mangalatahaka be amin'ny tsisy dikany fotsiny nefa zavatra hita efa hoe ratsy ilay izy. Izay maha izy anao izay no avoaka, izay no maha-elo anao fa tsy ataon'ny hafa. Alaina fotsiny ohatra hoe ianao izao raha ohatra ka hoe te hihinan-kanina, mandalo amin'ny restaurant ianao izany dia ianao nefa tsy manam-bola, ianao noana be dia io fa avoakan'ilay cuisinière avy any ilay mpahandro sakafo ilay pizza matsiro be
Te ohatr'izay koa zany le fantasina. Te hihinana zany nefa tsisy vola dia eo milendalenda be, milendalenda. Noana tsy rara zany te hamono tena. Dia ohatr'izay koa ilay mijery an'ilay lely amin'ny télé. Milendalenda fotsiny eo tena hoe tsara be izy zany. Oay, milay be ilay fory. Lava be ilay lataka. Maty ilay sipa. Oay ilay lehilahy fa ahoana koa izany ataon'ilay iry izany? Tena tsy mety koa angamba ataon'ilay sipa. Dia milendalenda fotsiny eo dia marary saina sy marary fo eo. Dia avy eo nefa ianao rehefa mampihatra ary dia tsy mety ilay izy. Dia ianao koa nefa izao raha ohatra ka hoe handeha hihinana ilay pizza tsy maintsy manam-bola ianao aloha, raha tsy manam-bola eo ianao dia voafelaka sy voadaroka raha ohatra ka hangalatra ilay izy. Dia ohatr'izay. Aza dia mieritreritra be an'ilay zavatra any ambadimbadika any fa ny zavatra maha izy anao eo no atao izay mampety an'azy. Dia izay vahaolana. Mankasitraka tompoko.